Matezatol manolotra ho anao ny l'invité du jour. Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Azo antoka fa atsiro na andro rehefa amperahana amin'ny sardine Libérateur ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur. Chanel Maison de Beauté. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Hilo à Missat. Ankafaliana tompo klasy tompo vavy no iarabanantsika rehetra izay miaraka aminay indray ho amin'ny TLT ato anatin'ny fandarana l'invité du jour eto amin'ny Real TV Madagascar ary isorantsika ny mpanao gazety zany izay mitondra an'izay fampahalalam-baovao zay anasanantsika ihany koa ny fandarana mba anaraka izany hatramin'ny farany ny tontolo politika ny fitantanana ny firenena ny rafitra hitondrana ny firenena no resantsika ato anatin'ny fandarana ho amin'ny TLT ka zareo avy ao amin'ny Gasy na ny Gasy mifankatia no ovahintsika raha marimarana kokoa dia ny tanora Gasy no avahintsika avy any Toamasina izy ireo no tonga aty amin'ny fobeterany Real TV aty Antananarivo arabaitsika manokana ary tratrasoa ny vahintsika voalohany Andriamatoa Ramamonjy izy no flot national ny tanora Gasy na ny Gasy mifankatia miarabanao tompoko ary manasana mandroso anaty efitrano. Miarabanao ny matofolo national ny tanora Gasy na ny Gasy mifankatia tonga soa ihany koa anao eto Antananarivo aty amin'ny foboteran'ny Real TV Madagascar topoka. Miarabanao misy Gasikara sambasamba koa vomiona aminao aty amin'ny foibeny Real TV de faly mahitanao de faly koa manaraka iny miarabany mpanaraka anty Real TV ty na itanterana zany na ivelany tsy zoviana loatra amintsika fa tegna le hoe agnisan'ny fahitalavitra zay manana ny maizazy ty fahitalavitra ty de isorana ny fagnarantsika de misaotra antsika jiaby. Mangasitraka indrindra amin'izay fanekena ny fanasana zay no vahintsika faharoa Andriambavilanitra ny Rina Soa Joelis Melda ao anatin'ny tanora Gasy ihany koa izy angatatsika hakatoerana miarabanao de tratrasoa ihany koa ianao. Ya, voalohany teny de miarabanao Monsieur Gasikara de ny faharoa miaraba ny vahoaka ny malagasy rehetra tsy vankivolony an-tokantrano na eto Antananarivo na any amin'ny faritra ary indrindraindray koa de miaraba ny vahoaka ny Toamasina manokana ny tenanay satria avy any Toamasina zay no tonga eto dia miaraba ny ao amin'ny antoko politika Gasy sy ny membre rehetra ao amin'ny état régional de manasanareo ary ny agnaraka amin'ny farany izao fandarana zay ataonay eto zao. Mangasitraka indrindra Ramatoa Joelis Melda ny Rina Soa izy zany dia anisan'ny tanora sy dia ataontsika hoe lina sy manaraka an'izay ny raharam-pirenena ny vaovao politika eto Madagasikara koatran'izay ihany koa dia isaky mipikambana ary manohana zany an'izay ataontsika hoe état régionaly izay mazava ho azy fa ny tontolon'ny état régionaly ihany koa dia ho resantsika ao anatin'ny fandarana ho amin'ny TLT asaina mpitiavantsika rehetra ary iaraka aminay hatramin'ny farany ianao zay meno ny fandarana amin'ny alalan'ny Real 94 FM tsy adino miarabantsika rehetra isika izay manaraka ny fandarana ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagascar isika eto Antananarivo araka nambara teo koa tanana manokana isika zanaky ny Toamasina ho amin'izao aly zao isika any amin'ny faritany hafa ihany koa isika malagasy mila ravinahitra any ampitan-dranomasina arabaina avokoa isika rehetra ho amin'ny tia alina ity mavelo mpanantenana ny hoavin'ny Madagasikara satria mahita tanora lina ary mentsihatra sady amin'izay atao hoe tontolo ny raharam-pirenena izay
zay indrindra no evin'ny fantaniko voalohany Andriamato Ramamonjy amin'ny mafilo national ny Gasy anao izany hoe amin'ny mantoko politika dia misy ihany koa zany ny tanora Gasy mifankaty zany androantsika mifampiresaka io misy mpikambana ihany koa ve hatramin'ny ny foronana zay Andriamato filo national. Ya misaotra amin'ny fanontaniana ny tanora Gasy dia misy tegna misy tokoa hoe oviana ny foronany io zany rehefa niforona le antoko politika Gasy dia tsy maintsy mitady koa izy le hoe fifandraisana amina jeune satria zay zany nivinany filoha national ny antoko Gasy dia hoe aleo reto tanora reto no kolokoloana satria reto no avy ny firenena ary zay mitsy zany le antony agnanaovana ty resaka fitadiavana vahaolana mahakasika ny état régional ty mba ho avy ny taranaka ho avy ny tanora dia mazava ho azy raha voanisy ny antoko Gasy dia efa nisy koa ny tanora mandrafitra tao anatiny tao zay natonga hoe tsy maintsy nasiana koa ny filohany tanora Gasy mba ahafahana mandamina tsara ny fifandamin'ny fitondrasana ao agnatin'izay tanora sy ny hoe antoko politika Gasy zay zany mahatonga hoe fa rehefa nisy ny antoko Gasy dia efa nisy koa ny tanora tao anatiny dia zay nitondra anazy amin'ny antsika miresaka io. Tsivina amintsika ny tokantrano fa ny parti politika Gasy moa zany dia Andriamato Zavao Jean-Louis no président national ianao raha mamonjy no président national ny tanora Gasy raha miresaka national tsika midika ve zany fa manerana ny nosy dia saika ahitana zay mpikambana tanora Gasy zay avokoa. Amin'ny toerana rehetra zay misy ny Gasy antoko Gasy dia misy daholo ny tanora Gasy zay zany afaka voizina tsara amintsika zay zavatra zay satria rehefa mifoana ty antoko Gasy ty dia hoe tsy maintsy misy ihany ny tanora liana satria zavatra tsara ny voiziny agnatin'ity antoko Gasy ty zay taretiny misy zafivoaka le fanteninao teo io tegna le hoe ny hoavintsika tanora mihitsy zay no voaboasy agnatin'ity zavatra ty ary zay mahatonga anay liana tegna magnaraka akaiky ary mandray anjara mivantana amin'le foto-kevitra ijeroan'ny antoko politika Gasy mba tsy hoe fanometsiny lava hoe raha tokony ohatran'izao nanaovana ny tokony ohatran'izao fa leo zany mba tonga dia le tanora mihitsy zany miantsehatra mandray anjara mivantana mba ahafahana mamoaka ny hevitry ny tanora koa mba ho avy ny Madagasikara. Ramatoa Joelisy Melda Nirinaso raha ohatra ka miresaka an'izay Gasy zay tsika na ny tanora na ny parti national mihitsy zany inona le tena foto-kevitra lay idéolojia sy lay etika ananana sy ijoroany zay ataontsika hoe parti politika Gasy zay. Ya ny antoko politika Gasy dia mivoy izy amin'ny hoe Gasy mikalavagna amin'ny teny hoe Gasy mifankatia mivoy ny resaka fitiavana zany hoe fihavanana zany ny fifandraisana amin'ny malagasy amin'ny malagasy no voizy natonga le hoe Gasy mifankatia zay natonga an'le Gasy dia ny foto-kevitra ijoroan'ny Gasy moa nanomboka tamin'ny nahitana an'le nanomboka tamin'ny fiforonana zany Gasy tagny amin'ny 2018 tagny 2017 dia efa nivoy an'ity resaka décentralisation ty nany hoe fizakantena isamparitra ara-bola sy ara-pitantana io zany tegna ijoroan'ny Gasy amin'ny ankapobeny fitakina io décentralisation io dia eo moa zany resaka décentralisation tamin'izay vao niforona le antoko taprès ny fifidianana teo ndraika zany taty amin'ny 2020 nandeha taty ndraika zany nikaroka foagna zany ny mpanorona ny antoko politika hoe ahoana ty raharam-pirenena ty amikorosifagna mahantra fa tsy mahay mandroso dia zany ka le constitution mihitsy no mila fanarenana hoe mila fanarenana zany constitution zay tondrasana atsika zay mivoy an'io resaka centralisation dia nahita zany ny antoko politika Gasy izay tarin'ny Zavao Jean-Louis nahitany état régional io zany voizina manomboka zao natagna amin'ny 2022 sy niteraka mars 2022 voizina ho tegna petraka eto Madagasikara le idéologie voizina antoko politika Gasy zany dia mivoy an'io état régional ina fizakantena isamparitra ara-bola sy ara-pitantana hoe mila maleo tegna zany ny faritra rehetra eto Madagasikara na ny commune amin'ny fitantanana ny vola zao vao afaka mandroso agny amin'ny fampandrosona ny firenetsika. Idirantsika mihitsy zay resaka état régional izay rehefa aveo fa amin'ny vehivavy anao manao nandray ny fahitanao an'izany atao hoe fandraisana anjara sy fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny raharaha politika sy raharaha-pirenena zany. Ya ny zava-misy aloha na tatoato
mitombo isa zany vehivavy ligna amity raharaha politika ity dia ary zay koa nisany maresy lahatrany izy io zany tsy forcegna be hoe ny vehivavy rehetra tsy maintsy hanao politika fa ny raharam-pirenena dia tahaka ny sehatra rehetra hoe ao ny vocation volonté finiavana dia raha ohatra zany ka ny vehivavy manam-piniavana manana volonté manana izay vocation afaka mitantana ny firenena afaka mandray anjara amin'ny raharam-pirenena izay dia itao amin'ny antagnandroa mba andaotsika hiara entana ary izaho aloha tegna resy lahatra fa anisan'ny tia tanindrazana liana amin'izay raharaha politika izay ka ny vehivavy eto Madagasikara zany azo lazaigna hoe efa mirona amin'izay ny vehivavy mankafy manao ny raharam-pirenena izay fa mbola everiko mbola tsy ampy ny isa raha nisan'ny vehivavy eto Madagasikara dia eto zany mba manentana antsika vehivavy koa zany irotsaka antsehatra andray anjara amin'ity raharam-pirenena ity satria zany vehivavy zany hafa foagna rehefa mitantagna tsy hoe ny lehilahy tsy mahavita na tsy mahay fa misongadina kokoa ny vehivavy amin'ny resaka fitantanagna na ao an-trano iny amin'inona satria aza digno ange fa raha manao statistika antsika ny an-tsekoly ny meilleur de la classe ny presque vehivavy daholo tena ilaina be zany vehivavy indrindra amina hevitra entina ampandrosoana ny firenena eo amin'ilay tanora ndray andriamatoa folo national ny tanora gasy andriamatoa raha mamonjy isika tanora andeha ataoko hoe isika tanora izay le hoe fandraisana anjara sy fampandraisana anjara ny tanora amin'ny raharam-pirenena izay voizina foana fa ny tanora no tompon'ny taonarivo ny tanora no everina fa manana ny elzika amina raharam-pirenena sy tantana amin'ny firenena betsaka nefa an'ireo ray aman-dreny milaza fa mbola amin'ny mahatanora zay misy moa miteny hoe tsy mbola mikatona lomalemy mahazaka zany atao hoe raharam-pirenena andraikitra politika zany hoe raha isika tanora no resantsika zany amiko manokana hoe mazaka sa tsy mazaka le favonona fotsiny hoe ny mila zava-dehibe amin'io rehefa vonona anao no andray andraikitra rehefa vonona no andreny hoe anjara tandrifo anao ho fampandrosoana ny zavatra rehetra zay hitanao fa hoe tokony ho aremina dia mety io afaka atao tsara na dia hoe mbola tanora kely aza dia hoe hitra amin'ny raharaha politika efa afaka atao tsara zay imaginenge fa ny filohantsika amin'izao ny mbola tamin'ny efatra amin'ny telopolo taona angamba zay raha tsy diso izy nitondra ny tetezamita tamin'ny 2009 dikan'izay zany mbola tsy fankalavitra loatra ny taona amin'izao fotoana raha hoe tanora amin'izao fotoana hoe 30 ans 37 34 ans zegny ataoko fa efa tafiditra tsara agnatin'izay classe d'âge zay afaka tsara mandray anjara fa manomboka telopolo taona miakatra anao afaka tsara mandray anjara amin'ny raharam-pirenena eny na dia mbola amin'ny roapolo taona aza efa afaka mitsofoka manamafy an'le zavatra tokony hatao hoe ary tonga dia efa hianarana io amin'izay manahoana nefa le famatorana nefa ny famazaka an'izay andraikitra sy an'izay hoe le famatorana io zany tonga ho azy io famatorana io tsy hoe ka ity anina ty atao matotra ty tsy atao matotra fa rehefa vonona anao andray andraikitra tonga ho azy le famatorana ka io zao ny filohantsika anisany hoe filoha tanora indrindra ty Afrika sy ny sahala amin'izany azo heverina fa nanome lanja nanome voninahitra ny tanora ve raha izy ny resantsika raha ny résultat ny fitantanany androany sa anisan'ny manaratsy endrika atsika tanora azadino ange fa ny filohantsika mitondra amin'izao filoha tanora izy ekena zay fa ny mandrafitra ny fitondrany kosa misy tanora misy zay hoe cosmopolite be zany le mitantana azo lazaina hoe fa adiombonana io izy ny filoha fa adiombonana io fa ary zay mihitsy zany mahatonga ne amin'izao fotoana mivoy an'ity resaka ty satria atreto ny fahitavagna azy tsy le olona eo amin'ny toerana no problème tsy mampandroso Madagasikara tsy ny filoha io na filoha be taona na filoha kely taona rehefa hoe le rafitra hitondrasantsika no mety amin'le lalagna tokony hitondrasana atsika mandroso atsika fa magnino Madagasikara hatramin'izao tsy mandroso atsika ny antony le rafitra hitondrasana atsika tsy mazava hatramin'ny 73 1er janvier 73 atsika nametraka an'io rafitra centralisme io nanomboka hatramin'izao maro ny filohan'ny fandimby taony amiral zegny afa manana andraikitra ambony be amin'ny raha miaramila dia nandimy taoko ny professora Zafelbera dia professora fantadaza maneran-tany amin'ny dokotera dia taoko ny Marc Valmanana président Marc Valmanana zay fantadaza koa amin'ny resaka opérateur économique dia nandimby
irajonako mampiana hitantsika teo igny agnisan'ny olo manana andraikitra ambony koa izy amin'ny fampianarana amin'ny université dia zao filoha ankehitriny zay fantadaza koa amin'ny resaka opérateur économique nefa mandrika ty androany tsy hitany résultat tsisy amin'ireo filoha reo tena hita hoe fa nitondra fampandrosoana mivengana azo tsy ampiantanina fa tena hoe tsisy zavatra nikian'ny vahoaka fa ny fitondrana rehetra nandimby teto Madagasikara na izy amin'ny alalan'ny coup d'état ny atongavan'ny filoha io na izy amin'ny alalan'ny ino ma zany korontana no manesitra ny filoha io midika zay ninina filazan'ny sasany hoe ny fitondrana am'izao tsy mahomby fa leo ihany teo aloha le teo aloha nge fa hitantsika fa matoa izy nisontsika io dikan'izay fa hitantsika fa tsy nahomby matoa sasany efa tratra ny fanokanam-panjakana dikan'izay zany tsy nahomby mazava araka zay tsy le olona no apetraka eo amin'ny toerana no problème atsika eto Madagasikara fa le rafitry hitondrasana atsika zay mahatonga anay mivoy an'ity resaka état régional ty aloha zegny atsika mba zavatra tena matipeka zavatra tena hoe misy fiantrekany mivantana ny fiainana atsika no tadiavintsika fa tsy faly fanakiana lava eto fa raha hoe hitady fanakiana zay atsika eto Madagasikara ny voalohany raha eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra ny mpanohitra eto Madagasikara manakiana lava hoe tsy mety io nefa izy efa teo ihany efa nitondra tena izy fa izy rehefa tsy eo amin'ny toerana dia hoe tsy mety io nefa nagnino izy tsy tafapetraka eo amin'ny toerana maharitra midika zay ny anazy koa mba tsy nety teo igny le zavatra igny mihitsy no mila remigny aleo le tsy mety rehetra igny tazomitsika ho tsy mety fa inona ny vahaolana mba afahana miala amin'ilay tsy mety zay le rafitry état régionaly mba rafitry tonga dia hoe mipaka any fotony fampandrosoana any fotony fitantanana arabola ho an'ny commune sy ny faritra malalaka tsara izy mitantana ny volany dia afaka tsara koa izy mampandroso ny faritra misy azy fa na gène io na olon-dehibe raha vao tafapetraka ty rafitry ty afaka mampandroso Madagasikara idirantsika ny antsiprian'izay état régional zay avy eo fa maranako satria tsiraidraitra tsarotra avokoa moa zany raha matoa nirina so Joelisy amin'ny ankapobeny zany satria miresakitsika ny atao hoe parti politique matetika sokajiany olona isan'ny mpanohitra ihany nareo raha am'izao fitondrana sy fitamitana ny filoha Andrinina Rajoelina sy ny régime an'izao zany ka zay ny tiako antanina tsara aloha milohan'ny teny idirantsika ny position anareo zany ao anatin'ilay fanjakana androany ia tsara be zay fanontaniana zay na Madagasikara hoe mpanohitra ve ny antoko politika gasmi raha oharina amin'ny pitaina amin'ny mpanao politika rehetra ny antoko politika gasmi tsy mijoro mpanohitra anonga mpanjakana sanatriny vava ary tsy mijoro mpanohitra be fahatany ary izay ihany koa dia tsy hoe manakina ny fitondrana ankehitriny fa ny rafitry nitondrana ny firenena hatramin'izay no kian'ny antoko politika gasmi hoe ile tsy mampahomby an'le fitantanana ny antoko politika gasmi zany dia milaza fa hoe tsy ny fitondrana no enjenay na toerinay fa le rafitra le constitution izay nitondrasantsika ny firenena i constitution antsika io nge raha dinigna sy vakigna izy io copie-coller ny constitution ny firenena français navadika namboamboarina tsy bebe zavatra namboarina taminanjy namboamboarina kely fogna dia kazy amin'ny antoko politika gasmi manohitra n'le rafitra centralisation io zany hoe mivangongo agny amin'ny fanjakana fohy be daholo mivangongo amin'ny filoham-pirenena daholo ny andraikitra jiaby satria izy amin'ny gasmi zany dia mahita fa tsy ho araka ny olon-tokana ny fampandrosoana amin'ity tany midadasika be ty tsy ho araka ny fanjakana fohy be satria aza digno na Madagasikara fa 1696 commune na Madagasikara firy am'ireo nefa nisitraka foto-drafitrasa nandritra zay fitondram-panjakana teto zay na dia nimetraka foto-drafitrasa iray isan'andro ary ny filoham-pirenena tsy atety an'ireo commune reo mandra-patapitry ny mandana izay zany mahatonga any amin'ny teny hoe zareo le fahefana omeo fahefana ny autorité any amin'ny faritra ny commune ny be ny tanàna zay mihitsy le idirantsika satria ny gasmi zany zao misy an'itony boky tony zao anisan'ny avokanareo zany amin'izay le atao hoe état régional izay tsy fantatro raha mahitinareo ny lalam-panorenana io lalam-panorenana ny république faefatra zay ampiasaintsika amin'izao fotoana zao io
de efa misy miresaka angiany zany atao hoe fitsinjara-pahefan'izay mety hoe ny fampiarana azy no mbola tsisy hatram'izao a fa lasa mivangongo aty amin'ny fobe ny fahefana na araboly io a na ara-pahefana mihitsiny ka tsy alova hoe le constitution fotsiny no tonga de ampiarina fa tsy tonga de miditra amin'ity tena système vaovao rafitra vaovao ty mihitsiny ie tsara be zay fanontaniana zay sady tsara fipetraka raha za zany manentana atsika rehetra amaky an'le état régional de amaky an'le constitution amizao satria tsy ho voazava eto moko ny mahasamihafa ananjy satria manampetra ny fotoana fa raha tena mamaky an'izy roa itsikany a tena hoe misy zany mahasamihafa ananjy fa ity ny décentralisation zay récent ny état régional ty zany ity constitution izy zany tena hoe fortement décentralisé fa le état unitaire zay nampiasantsika hatram'izay io zany fortement centralisé hoe mivangongo kokoa zany le fahefana ty amin'ny faritra fa ny décentralisation zay voiziny amin'ity état régional ty na ny arabola na ny ara-pitantanana ny projet de développement rehetra zany de agnatin'ity constitution ty de mipetraka ny amin'ny bentanana sy ny faritra daholo zany hoe ny vola miditra amin'ny commune ny amin'ny faritra zany mijanona aminanjy koa ampiasainy de fa ny makasika ny ino mety makasika ny fandriam-pahalemagna zay no voafaritra mazava tsara ny andraikitry ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena ny amin'ty 4e république ty na Madagasikara sady chef suprême de la magistrature izy no chef suprême des armées de mivangongo aminanjy zany raha jiaby tsy misy an'le séparation de pouvoir fa raha ohatra ka tsy ao anatin'lay tsy mikasika an'le raharam-pirenena tsony da ny alana filoham-pirenena zany makasika ny fitsarana zay vao tafisaraka tanteraka le fahefana roa reo zany misy ny pouvoir exécutif ary misy ny pouvoir judiciaire am'izay fotoagna zay fa amin'izany mbola ny filoham-pirenena no minome ny olona apetraka amin'ny raha ny fitsarana sy ny tariny ahoana moa ny ampisaraka an'izay pouvoir am'izay fotoagna zay ary azadigno fa na any ambanivohitra lavitra be kagny na tanimbarinanjy alain'olo zay samby akeo de ny filoham-pirenena fogna ny mahazo tsigny satria fantatry vahoaka zany fa izy ny tompo-pahefana amin'ny zavatra rehetra de ny antoko politika gasy zany mivoy an'ity état régional ty agnatin'ny état régional zany atsika filoham-pirenena iray ihany constitution iray ihany fa ny fomba rehetra ampandrosoana ny faritra ny commune na fametrahana foto-drafitrasa toy ny école ny hôpital sy ny tariny lalagna anjaran'ny faritra igny amin'ny alalan'ny le vola miditra aminanjy akao fa raha i subvention zay omeny fanjakana foibe fognane satria voafetrany zany ny programme anasan'le olombo afidy any amin'ny faritra satria feranao le vola miagnananjika fa avelo azy ampiasany volany de ampiasainy amin'ny filanimponina zany no anaovana an'le foto-drafitrasa zay zany mahasamihafa an'ity ary am'izay fotoagna zay manana sata miavaka mihitsy any faritra tsirairay manana karazana zanaka constitution kely zany misy zany le constitution iombonagna de misy ny constitution ny autorité locale agny amin'ny faritra misy ananjy rehefa hoe makasika famarotagna vokatra ahoana ny agny amin'ny faritra samihafa zany rehefa makasika an'izao ahoana ny any amin'ny faritra mety tsy hitovy zany zavatra mampandroso any amin'ny faritra tsinanagna sy agny amin'ny faritra diana na agny amin'ny faritra atsimo satria na ny zava-misy ao rehefa samihafa ny toetany rehefa samihafa ny kolontsaigna samihafa ahoana me hiainga vety fotony amin'olona raika ny fampandrosoana eo ny mampisan'le karo hoe ela zany vao tonga agny amin'ny faritra le fampandrosoana zay zany mahasamihafa an'ity ity constitution ity zany fortement décentralisé ny zavatra rehetra zany fanapahan-kevitra rehetra de ny autorité locale na ny mpitondra agny amin'ny faritra zany any antoeragna no manapaka sy mandrindra ny fampandrosoana rehetra mba kelikely zany le zavatra angazen'ny filoham-pirenena andao resantsika kely le antsipriant mihitsiny raha ohatra ka itya état régional zay atolotry ny parti politique gasy mity zany inona ny andraikitra izy zany hoe efa ty amin'ny fanjakana fobe inona zany le andraikitrany mahasamihafa ny amin'ny andraikitrany am'izao lay autorité locale resanareo asa ny mera avy ny resantsika raha miresaka régional tsika
gouverneur mitantana zao androantsika am'resaka io a azon'reo azavaina tsara hoe inona ny andraikitry ny filoha-pirenena, inona ny andraikitry ny prime ministre, inona ny andraikitry ny gouvernemanta, ary inona ny andraikitry ny gouvernora, inona ny andraikitry ny bentanana sy ny samy hafa, ary zany a raha ity tolo-kevitra ho hitanareo ty atsy amin'ny raha mamontsy. Misy ohatra amin'izay fagnontaniana zay ny andraikitra dia mazava tsara raha ty constitution interrégionale ty tafapetraka eto Madagasikara, ny andraikitry ny filoham-pirenena dia eo amin'ny resaka diplomatie na hoe fifandraisana amin'ny anivelany, ny défense nationale, dia amin'ny resaka vola, dia amin'ny resaka contrôle de légalité. Zay zany ny andraikiny mazava tsara igny. Dikan'izay misy ihany le projet de l'État, le zany le projet ny fanjakana misy ihany igny, fa kosa mijanogno eo amin'ny fandrindragna ny raharam-pirenena ny projet ny fitondram-panjakana am'izay fotoagna zay fa tsy miditra amin'ny fampandrosoagna agny fotony. Dia ny gouvernemanta le mazatra antsika zao misy io, misy fa mety mihena kely fotsiny isan'ny ministre ao anatiny satria efa tsy mivangongo aty amin'ny centrale zegny ny fampandrosoagna le fotony agny. Afaka tonga dia mame ohatra mihitsy hoe ianao anatin'ilay ohatra raha ity ny ampiarina dia lasa firy zany mpikambana gouvernemanta, inona lasa midina any amin'ny faritra, inona mbola voatazona aty, tonga dia le indray mbola tsy afaka manome ohatra za fa izy zany tsy maintsy mihina io satria le araka le volaniko zay mihena be zany le andraikitra aty amin'ny gouvernement amin'ny centrale aty, fa agny amin'ny fotony tena tompony andraikitra mivantagna amin'ny fampandrosoagna. Dia zay mahatonga azy misy ny gouvernement, dia misy ny président, dia misy koa zegny ny gouvernement régional zay ahitagna ny gouverneur no mitarika azy, dia misy ny commissaires généraux mandravitry gouvernement régional io, dia regny olo regny no miandraikitry mivantagna fampandrosoagna ao agnatin'ny faritra. Fa ny maire kosa agnatin'izay fotoagna zay azadigno ange fa ny maire nge olo mbo afidy io, ary olona manana fahefagna feno amin'ny fampandrosoagna commune misy azy. Dikan'izegny ny maire manana koa izy ny teti-bolany manokany ahafahany mampandroso ny commune zay fiheziny, ny gouverneur dia mampandroso ny faritra zay fiheziny. Am'izay fotoagna zay misaraka tsara ny andraikitry, ny fokotany koa mbola misy ao, ny fokotany mampandeha ny pitsopitsony madinika amin'ny resaka administration, igny zegny tsy azontsika digna fa mbola mipetraka eo io. Ary zay indrindra ny tiany avozigny amin'ity zavatra ty mba hisiany zay fizaragna zay raha ohatra ka ty tafapetraka eto ny fifidianana mihitsy miova. Filoam-pokotany mandeha aloha, ny filoam-pokotany rehetrarehetra mila fidigna io. Ny antony dia tsotra, atsika zao fa misedra olana amin'ny liste électorale hoe tsy tomombagna liste électorale, ary io tsy voazao fa hatramin'izay misy problème foana imposine le impanao politique na izy parti contre na izy inona, fa rehefa mandritra ny élection na alohan'io na farany élection dia misy foana ny imposition tona parti politique hoe fa tsy mety ny liste io, misy doublon, misy ohatran'izao. Raha vao tafapetraka amin'ny fomba madio ny filoam-pokotany, omegna azy ny andraikitra feno hoe anao filoha voafidy dia anjara anao no mampandeha anivon'ny fokotany, mazava ho azy fa mirindra io liste électorale satria amin'izay fotoagna zay tsy ilagna ny seni tsony mandeha fa hoe agent enquêteur mandeha manao liste électorale, fa ny fokotany fotsiny mavita mandeha manao liste électorale. Zay ny problème misy amintsika zao. Dia manaraka zay koa nisy fokotany koa amin'izay fotoagna zay izy sady fidina no managna statut mitovy amin'ny olombo afidy rehetra, dia mikarama izy, tsy le hoe karama varimasaka fa karama mavelona, fa io tampo karama zany fa tena karama, tsy tampo karama fa tena hoe karama. Zay zany ny fokotany raha voatiny tafapetraka io. Amin'izay fotoana zay mba tsy misahiran-tsaina izy hoe inona indray no sakafoan'ny reto zanako reto androany, inona indray no aviko nefa za miasa ato, fa tsisy zavatra iasandro fa hoe miasa izy ary mandray karama toy ny olona rehetra fa hoe tsy tampo karama. Zay ny amin'iny. Dia amin'izay fotoagna zay mandeha tsara ny liste électorale. Eo koa ma zegny atsika zao magnome tsigny hoe taux de participation ny mpifidy eto amintsika latsaka ambany be satria ny antony sasany zany ny amin'ny mpanao politika manenjika mafy ny vahoaka hoe ny vahoaka tsy manao ny adidiny, nefa ny zo sy adidiny olom-pirenena ny mifidy mazava tsara ny zay mety tegna le zay no izy, fa ny antony tegna ny antony goavagna be mahatonga ny olona tsy maresaka ifidy izy efa tsy mivaky loha hoe zonazy overy na tsy overy, satria ny antony na ifidy izy na tsy ifidy mitovy ihany io, koto zafy ihany leksisy. Mbala zavatra nisy teo aloha misy amin'ny
amin'ny fotoagna ienana amin'ny vaninandro le iagnany magnaraka io dikan'zegny aminazy palapeny izy andeha hifidy fa ny tegna vahaolagna mahomby amin'io le fagnovagna rafitry mba ahafahany hoe tonga de hoe agny izy mahita fiantraikany mivantana ohatra fa tamin'ny kanina sisanina teo igny tamin'ny kanina sisanina ny eraka ny tanàna mioraka daholo ny olona mioraka ny olona eraka ny tanàna satria na ino Barea nanao exploit hoe tonga lavitra amin'ny kanina de ohatran'izay koa tamin'ny sanina farany teo igny eraka ny tanàna feno olona regny olona regny tsy mila ny tenenina hoe andao atsika andeha hitsena andao atsika andeha ino ma zany andeha hoe hitsena ny Barea na hoe hiarakanona ny Barea hoe ifa Barea na omby de andao atsika andeha hanogna anazy tsisy natao an'izany le olo fa entim-po le olo hoe novokatry ny hafaliany fony dia lasa izy mandeha manona ny Barea lasa izy tonga de hoe misy maty tampoka aby ny sasany hoe amin'ny hafaliam-be zay zavatra nisy teto Madagasikara niteo koa viana de tsotra raha vao le rafitra apetraka atsika eo ka misy fiantraikany mivantagna amin'ny vahoaka zay tegna fiantraikany hoe positif hoe tegna fiantraikany tsara automatique ny vahoaka mihitsy mitona namana atsika ifidy ary tsy mila mitona fa andao niany élection bon andeha fidy atsika fidy andao fa amizao nge fa lasa lozira fotsiny fifidianana ka azonareo azavaina ary ve ohatrany ahoana le endriky ny fifidianana zany fifidianany navo ohatra zany misy eto Madagasikara raha ohatra ka mampiasa zany tsika na man'ilay état régional zany voateniteny zany ny chef pokotany de izanay ny amboniny de ohatrohatry ny ahoana zany dia ny vahoaka zany mifidy ny chef pokotany de ohatrzay hatrany antrano ve sa lasa misy scrutin direct sy indirect lasa misy mpifidy lehibe ihany koa ve sa ohatrohatry ny ahoana no mety ho endrika na fifidianana ato ihany sa iza no afaka mifamihana ihany koa ya ny endriky ny fifidianana de mazava tsara amin'io fa araka voalazan'ny namagna takeo ny filoam-pokotany no fidigna voalongany io filoam-pokotany io zany de fidiny vahoaka mivantagna ao amin'le fokotany misy ananjy zany de rehefa vita ny fifidianana filoam-pokotany mitra amin'ny fifidianana be ny tanàna de ny vahoaka le fokotany mandrafitra an'le commune zany no mifidy an'le be ny tanàna de raha vao vita io fifidianana be ny tanàna io miditra amin'izay ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny sénateur regny de miditra ny fifidianana gouvernoran'ny faritra satria amin'ity fidim-bahoaka ny gouvernoran'ny faritra de rehefa vita reo fifidianana reo ary amin'izay fotoagna zay le mpitondra agny an-toerana no manao an'le organisation le fifidianana fa tsy fanjakana fohibe tsony satria mokany mampisy an'le fraude électorale zany liste avy agny amin'ny fokotany mandra-patonga aty amin'ny fohibe zany fa marobe zany le raha miova andalana akeo de amin'izay fotoagna zay ireo olona tenenina reo de fidim-bahoaka mivantana avokoa agny amin'ny commune sy faritra misy ananjy tsiraikaraika fa ny filoham-pirenena kosa agnatin'ity constitution état régional ve tiany gasy miapetraka aty de ny grands électeurs no mifidy na le hoe mpifidy maventy ny antony de zao satria raha ny grands électeurs no mifidy mora kokoa ny magnaraka an'ireo listan'le olo mba vitsivitsy zany le mpifidy de ary amin'izay fotoagna zay ny grands électeurs rehetra agny amin'ny faritra sy agny amin'ny commune de miakatra amin'ireny vohim-paritany zany hoe andro raika foagna ohatra ny any an-dafy regny de hita ny voka-pifidiano izy no lany filoham-pirenena de amin'izay fotoagna zay zany tsy na de tsy mila seni tsisy dépense miegna zany dépense voalohany indrindra ary milamina ny organisation ary matipaika sady atokisagna kokoa zany de rehefa voafidy zany filoham-pirenena en tant que izy ny fidiny les grands électeurs de obligé zany filoham-pirenena amin'izay fotoana zay tsy maintsy manome fahefana an'ireo mpifidy maventana ny fidy ananjy reo fa amin'izao moka zany efa voasoratra agnatin'ny lalam-panorenana atsika fa hoe tokony zaka ino misy an'le resaka décentralisation ty le fizakan-tegna ty zany fa tsy ampiaragna izy satria tsisy fifamonoagna zany le
le bentanana sy le sy ny filoham-pirenena hoe samby ny fidimbahoaka dia samy manao zay araka io fa amin'izay fotoagna zay zany ny vahoaka ny fidin'le olona any amin'ny faritra le grands électeurs ndray avakeo mifidin'le filoham-pirenena dia mazava ho azy zany fa mifagnaja zany reo olona reo tsy isy tsony zany le contrainte n'le autorité locale niatra amin'izay nge azadino fa ny mpitondra any amin'ny faritra ny angady tsy matapakahitra ohatra ny hoe saribakolo mipetraka fogna fa ny zavatra rehetra dia miainga avy aty ary ny olom-boatendry ary tsy maintsy manompo ny fitondragna amin'izay fotoagna izay ary ny olo ve tsy lany tao anatiny antokony filoham-pirenena dia tsy miezaka mitady mitra agnatin'ny antoko politika na dia indépendant ara izy lany dia mitra agnatin'ny antoko politika satria matahotra tsy azo an'le famatsiam-bola kely le zaraigna igny zay zany karazana korontagna miala rehefa hoe ity fandrindragna ny fifidianana ty no mipetraka izy avy zany reo le grands électeurs les grands électeurs zany ny chef fokontany ny bentanana ny solom-bavim-bahoaka ary ny sénateur ny loolona dia ireo zany ny grands électeurs mifidy an'le filoham-pirenena eo zany mba ialan'le contrainte zany amin'le mpitondra samy mpitondra amin'izao nge bentanana zany maro matahotra filoham-pirenena na ny olom-boafidy na ny olom-boatentra samy matahotra filoham-pirenena tsy voatan'ny fitondragna zao ihany fa ny fitondragna ny fanesy teo aloha efa nanao an'izay avokoa mizaky ny mamaky an'ilay boky ihany moa za misy boky maromaro ny ity zany zao Madagascar terre promise en péril misy constitution ihany inavy moa zany boky vokariny Gasy zany manazava an'izay état régional zay président Ramamotsy io le aminao io io ihany atreto aloha mbala io ny boky navoakanay Madagascar terre promise en péril na izy amin'ny teny gasy hoe andao nangana fanjakana tsara tantana sy tandalana zay izy amin'ny teny gasy zay io zegny samby mivoy ny resaka décentralisation daholy na izy amin'ny teny gasy na izy amin'ny teny vazaha fa le hoe fomba fandikana azy fotsiny ny fantaniko satria miezaka mamaky anazy ohatry ny ahoana zany afaka manome ohatra ary vetsika androany hoe inavy no sehatra zany ahitantsika zany an'izay atao hoe fitsinjaram-pahefana na lay karazana hoe état régional zay mihitsiny afaka manome ohatra mety tsy voalazantsika tao nga manarety rehetrarehetra fa ny tena maventy sy ny vitsivitsina ny tegna maventy amin'io raha ohatra ka ity zavatra ty tafapetraka eto tegna le mipetraka tsara le répartition des tâches na hoe le séparation des pouvoirs io zay tegna mipetraka tsara igny mazava tsara amin'izay fotoagna zay fa samy mandreny andraiky ny olona rehetra satria misy ohatra mezoko atsika matonge misy club araiky matanjaka ohatra Real Madrid matanjaka be izy rehetra misehatra iraisam-pirenena eo amin'ny européenne matetika mahazo Ligue des Champions magnino ma Real Madrid mahazo an'io fa ny sasany tsy mahazo ny antony dia tsotra ny ao amin'izareo koa zegny bien mipetraka tsara ny organisation io misy filohany io Real Madrid io misy koa directeur sportif io dia misy koa ny staff technique zay tagna coach sy ny délégation miaraka aminy dia misy ny joueur amin'izay fotoagna ny président ny club io mipetraka amin'ny mahafiloha izy mitady zay fomba hampatsara ny club zay tantaniny dia manao fifandraisana amin'ny anivelany ohatra misy joueur tiany vidiana mividy an'igny izy misy zavatra tokony ovana hoe ampina kely ny tambakaraman'le joueur dia ampina an'iny fa izy tsy miditra amin'ny sur terrain tsy mandaka baolina izy fa agny foany anazy ny directeur sportif magnampy azy amin'izay resaka hoe recrutement na joueur zay fa ny staff technique kosa igny zegny anjaran'ilay staff technique no mandrindra hoe ohatran'izao nanaovantsika reto joueur reto ity ny entrant ity ny ataontsika ino ma zegny ataontsika hoe remplaçant amin'izay fotoana zay fantatra tsara hoe ity ny tokony atao remplaçant dia ny docteur agnatin'igny manaramaso akaiky le état de santé n'le olo indesiny hoe ahoana tsara en forme vile joueur sa tsy en forme fa raha hampitahena amin'ny raha rampirenena eto Madagascar zay zavatra resako zay tsotra ny antsika eto raha amin'ny club izy filoha fa ny filohantsika eto matetiky tian'izy koa mandeha mandaka baolina fa tsy hoe mipetraka amin'ny mahafiloha izy mandeha miditra sur terrain mandeha amin'ny placen'le joueur amin'izay fotoana zay zany mipetraka hoe ohatra ny saribakolo fô alohanao manao passe kely fa ny filoha zany tian'izy no manao ny andraikitry ny joueur rehetrarehetra eo ambony terrain
sady manao gardien début izy manao défense manao stopper manao latéral manao milieu offensif défensif manao extrême attaquant izy mafatesagna boly olona araiky andeha contre adversaire marobe io satria imaginengy adversaire antsika matantsika ny fantragna io efatry ny ela tsika niagna amin'ny fantragna io nefa tsy resintsika fa nagnino atsika tamin'ny première république 5e rang tamin'ny Afrika amin'ny firenena mandroso indrindra fa magnino atsika tamin'ny première république premier rang aty amin'ny océan Indien fa magnino atsika am'izao aty amin'ny 5e rang farany raha mananjanaka atsika zao mianatra any amin'ny tokantrano misy atsika igny mianatra izy zanaka atsika io mianatra izy tamin'ny primaire premier izy amin'ny CG 5e rang izy mbola tsy problème zay fa tonga aty amin'ny lycée 5e afarany alohan'ny farany misy azy mazava ho azy fa tsy tafavoaka tsy afaka baka dikan'izay tsisy fandrosoagna mipetraka aminazy ke zay zavatra zay zany mila remigny ary zay le mahatonga hoe raha vao ty tafapetraka mipetraka tsara ny répartition des tâches tsisy filoha andeha ndakaboly fa anjaran'ny joueur manakaboly de anjaran'ny joueur mahay ny fomba rehetra atafita le boly ataony fa ny spectateur de eo ihany izy manara-maso akaiky raha vao misy zavatra tsara vitan'le joueur tonga de mioraka ho azy ny spectateur zay le teneniko teo hoe io liste électorale io automatique io feno liste électorale mpifidy io automatique miakatra tany olo mifidy raha vao hoe mahavita zavatra tsara ny joueur les joueurs tiagna tenenety de regny le olo mba fidy ana amin'ny fotony ny fokotany ny maire ny gouverneur amparity sy ireo député reo zay zany tiagna voizigny amin'ity zavatra ty hoe mila mipetraka tsara ny rafitra jiaby zao problème vanille sambava amin'ny safaritry sava sy amin'ny faritra rehetra zay mamokatra vanille tiako rarotigny kely koa io agnisan'ny problème avy amin'ny centralisme mahatonga an'io problème vanille io ny antony de tsotra mbola miainga vaty daholo zany ny ino ma zany ny décision raisiny mahakasiky ny vanille nefa ny agny fotona ny malala zao ny fotoagna tokony anaovana tempiotage na vanille zao ny fomba tokony handrindrana n'io resaka vanille io fa tsy hoe zay tegna anaovagna azy io de zay mahatonga anay mangataka amin'ny tonga findram-panjakana maefa mba hijiry akaiky an'ity zavatra teonay ity resaka constitution ty efa namboarinay izy ty tamin'ny tondasa mars 2018 efa naparitaka anay any amin'ny institution rehetra misy eto Madagasikara manomboka any amin'ny présidence tonga amin'ny primature amin'ny assemblée rotonta any amin'ny ino ma zany ACC de ao amin'ny intérieur zay ministre misana ny intérieur de gouverneur ny faritra sava teo aloha eto koa za miangavy anao zokobe satria atao hoe zokobe anao avy amin'ny faritra misy anay igny tegna le hoe mankasitraka amin'ny zava-bitanao fa kosa mbola miandrandranao koa zahay amin'ny fanohanana ty zavatra ty ekena fa ao anatin'ny fitondragna anao nefa amin'ny maha agnatin'ny fitondragna zay anao indrindra no inviteko anao hagnaraka akaiky mahakasika an'ity constitution zay efa naterinay agny aminao io mba jereo akaiky ry tompoko fa tombontsoa ho an'ny firenena no tiany voizigny aty raha misy zavatra tiantsika ahitsy na hoe amboamboarina kely agnatin'io afaka amboarintsika izy fa ny votoatin'ny resaka rehetra tiagna hapetraka amin'ny fampandrosoagna Madagasikara de fa ato izy de anjarantsika samy mamakafaka samy mandiniky ino tokony atao fa raha unitaire 50 ans tsika ny agnatin'ny unitaire aiza place misy atsika am'izao fa ity régional ty kosa zay heverinay ary hitanay sy tsapanay fa hitondra fampandrosoagna ho antsika eto Madagasikara de andao mba ho ty am'izay mba tsy filohantsony no mandakaboly fa tegna le hoe joueur tokony andakaboly mandakaboly ka miresaka an'izay ataontsika hoe rafitra hitantana Madagasikara zay tsika miresaka nareo hoe 10 taona lasa zay unitaire isika androany nareo zany mieritreritra ny atao hoe état régional raha mandinika ny constitution antsika efa nresaky teo fa lay voambolana mihitsy ny état régional tonga de alay-panany olona hoe so de voamaika ampizarazara amin'ny malagasy izy ty so de voamaika lasa fizarazarana ara-poko no tia natongavana ao anatin'ity so de voamay ampiady antrano atsika eo ny tanjon'ity état régional ty inona ny fanazavana hoentinareo fadiso zany eritreritry ny olo zany ya ny tsara fantatra voalohany état régional no resana fa tsy miresaka état ethnie tsy miresaka foko zany tsy miresaka fanjakana
isampokoany zany ity constitution ty fa ilay faritra le faritany zany faritra misy atsika tsiraikaraika ny antony agnazavako an'izay fa hoe tsy hiteraka fisaritsaragna ara-poko izy de zao raha mijerany atsika raha karahanay automasina na efa sasatra anao hijery olona hoe be tsy misaraka pure zany fa presque efa mifangaro daholo ary ny olo rehetra mipetraka akao daholo mandeha mitady de farany lasa zanatany akao manambady akao de ity zany tsy le foko zany no voizina fa le faritra zany hoe mety misy foko maromaro any mipetraka tamatavy amin'ny farany vohiparitany Atsinanana fogna hita akao daholo karazana foko jiaby eto Antananarivo koa karan'izany maro ny foko mipetraka aketo de ity constitution ty zany tsy magnavaka ilay foko fa ilay fomba hitantanagna an'le faritra zany hoe na be tsy misaraka anao na merigna anao na antakarigna anao na ino mipetraka amin'ny faritra raika zany de magnaraka le lamina sy rafitra hitantanagna an'le faritra akao de ary nazagnina tsy zagny ity constitution ty araka ny teneniko tsy mivoy an'le firazanagna ara-poko satria ny ara-poko efa managna ny ananjy izy hoe mpanjaka igny fa ity zagny le rafitra iombonagna fa le faritra zagny no resagna aketo fa tsy le foko de ny antony mahatonga an'izay zany mba isian'le fitsinjaram-pahefana ary fitsinjaram-pahefana le tegna voaresaka matetika agnatin'izy ity zany de hoe fizakan-tena ara-bola sy ara-pitantanana fa tsy miresaka mihitsy hoe fanavakavagna ara-poko ary azadigno na Madagasikara fa atsika ne fa samihafa par nature atsika ne tsy resaka foko le resako aketo fa ohatra atsika hoe resaka famokarana ny zavatra mavokatra agny amin'ny faritra Atsinanana tsy mitovy any agny Sava tsy mitovy any agny amin'ny Androy hafa mihitsy agny hafa ny Androy hafa agny Atsinanana hafa agny Analanjirofo de raha vo samihafa par nature zay atsika ne mazava ho azy fa amin'ny endrika samihafa amin'ny fomba samihafa koa zany no mampandroso an'le faritra raika fa tsy hoe ohatra hoe Tamatavy ohatra hoe hôpital Manarapenitra de hoe tsy maintsy hôpital Manarapenitra koa ny agny amin'ny faritra sasany hoe azo eritreretigna zay fa le fampandrosoagna tanteraka zany tsy voatery mitovy mety hafa ny filan'le ponina ty hafa filan'le ponina ty ary ny zavatra mampalahelo raha hoe ny reny vohiparitany Tomasina ataontsika hoe faritra Atsinanana zay no hitako fa ny faritra sasany tsy hita raha ny ressource misy amin'ny faritany faritra Atsinanana zany na Madagasikara tsy tokony orina lalagna simba zany zay agny Tomasina tokony hoe meilleur zany zavatra rehetra kalitaon'ny zava-misy agny amin'ny faritra Atsinanana fa no le hoe tsy manam-pahefana amin'ny fampiasana an'le vola le mpitondra amin'ny faritra andika na de fagnamboarana lalagna tokony route communale zany mbola hoe mangataka ty amin'ny fanjakana fohy be ny mpitondra hoe mila an'izao fa simba ny lalanganay ary ny proof zany fa le constitution tsika ni tsy mahomby ny resaka social-mbahoaka de tavela ahoana ozinao na Madagasikara dak fa tsy mandeha ny social-mbahoaka raha nagnara-baovao tsika tamin'ny fambolen-kaso tagny Ilaka Est ny laza ny filoham-pirenena fa hoe ny programme rehetra manomboka zao de alefany amin'ny social-mbahoaka indrindra fa ny lalagna tsapako izy fa simba daholo ny lalagna tagny amin'ny faritra Atsinanana izy ny teny an'izay zay midika fa tsy mipakany amin'ny vahoaka zany le fampandrosoana amin'ny social-mbahoaka de ka ity état régional ty zany ny social-mbahoaka mihitsy no resagny fa io zany tsisy ankanavaka hoe raha fa merina anao de tsy hipetraka agny amin'ny faritra Atsinanana na rehefa antakaragna anao de tsy afaka hipetraka agny amin'ny faritra Atsinanana tsy misy miresaka an'izany eto fa le rafi-pitantanana no resahina de amin'izay zany le autorité locale na ireo le mpitondra agny amin'ny faritra zany mba manana fahefana feno izy tanteraka ary ny zavatra magagany na regny resaka catastrophe regny ne karazana information fogna mandalo amin'ny mpitondra agny amin'ny faritra fa avy aty daholo miainga ny fanampiana eo miteraka le lenteur administratif amin'izay zavatra izay satria maty ihany ny marary fa mbola hiainga avy aty ny fanapahan-kevitra izay le hoe tsara hoe maleo tegna tanteraka zany le mpitondra akeo mandeha ho azy ny zavatra rehetra araka zany raha ohatra ka andeha ohatra hoe inona ary zany mety ho tombony ho azontsika amin'ny fampiasana zany an'izay le atao hoe état régional zay afaka manome ohatra ihany koa ve nareo satria tsika miresaka hoe fahaleovan-tena ara-pitantanana ara-panapahana ara-bola raha ohatra ka miresaka ny hetra zany tsika
de tonga de ohatrany ahoana ohatra afaka mandray ohatra venareo amin'ny fitsinjarana zany satria mety mazatra antsika zany zao misy apahana tonga de mankaty amin'ny fanjakana de vao fanjakana no manome ndray zany ho an'ireo vondrobokapatra tsinjara-pahefana fa raha nietra fotsiny ohatra zany de ohatrany asanao asa firy isan-jatony aty de firy isan-jato makaria zay le resako hoe afaka manome tombotsoa mety ho azo Madagasikara amin'ny fampiarana an'io vetsika makasika an'igny ndray efa mazava tsara ny fitsinjarana ao anatiny ny vola azon'ny commune rehetrarehetra satria ny faritra tsy manana fidiram-bola manko fa zay miandra avy amin'ny commune izy dia 100 isan-jato vola azon'ny commune mijanona amin'ny commune aloha fa agnatin'ny 100 isan-jato ny volan'ny commune igny 700 isan-jato amin'igny alefa aty amin'ny faritra fa ny 900 isan-jato no tazominy le teneniko hoe 100 isan-jato tazomin'ny commune tamin'ny voalohany igny zay tsisy makaty amin'ny foibe tsony fa hoe mijanona amin'ny commune fanjarany commune am'izay fotoagna zay manome ny faritra 700 isan-jato amin'izay 100 isan-jato anagnan'izay fa ny fokotany kosa le fidiram-bola kely madinidinika ny résidence sy ny zavatra taratasy madinidinika reny mijanona amin'ny fokotany mba fampandenan-draharaha amin'ny fokotany koa fa ny fanjakana foibe zany recette douanière ny anazy na hoe aby amin'ny abantsiranana igny zany no makaty amin'ny fanjakana foibe anaovan'ny raharam-pirenena ny tombontsoa izy anao tombontsoa am'izay fotoagna zay managna vola ny commune afaka mampandroso tsara ny faritra misy azy afaka mampandeha tsara ny zavatra rehetra tiany apetraka amin'ny fampandrosoagna le faritra misy azy fa tsy miandry tsony le commande lava avy aty avy amin'ny foibe satria imagine fotsiny raha agnatin'ny tokantragno de ny taonao ny teraka mamanao ndraiky papanao zay vao nisy anao de igny anao nisy igny ny kolokolognanao hatramin'ny fahakelinao de tonga olon-dehibe anao niantranao tagnatin'izay fotoagna zay rehefa vita fianarana anao de hiasa amin'izay rehefa miasa anao ina zava-misy tsy maintsy anao manko mitantana ny volanao fa tsisy anaiky hoe ke za efa miasa de hoe mbola papako sy mamako hitantana ny volako ary zay ny zava-misy eto Madagasikara ny commune miasa fa ny papantsika zay hoe papantsika zay lazagna izy rentsika de ny filoham-pirenena izy ihany mitantana ny vola alfasaty vola rehetra fa anareo tsy mahay mandeha amin'ny vola io fa alfasaty io de anjarako manome tambiny kely zay hitanareo fa hanaovana ny fiainana anareo de agnatin'izay fotoagna zay zanaka maro misy tsy tadidy tsony hoe nefa izy mba nanome ihany tsy mahazo igny le zavatra igny mitsy mila ovana zay mahatonga hoe ny tombontsoa mivantagna zay igny le fafagna mitantagna vola mba tsy mangatadava anao amin'ny projet zao isaky ny mihetsika amin'ny télévision amin'ny vaovao mahita foagna antsika hoe mangataka aminao ndre matofilo amboary lalagna mangataka aminao ndre matofilo ataovy zao raha vao tafapetraka aty atsika tsy mangataka intsony amin'ny filoham-pirenena fa amin'ny maire atsika mangataka misy zavatra tiantsika amboary hoe lalagna anay aty zala azafady monsieur le maire fa tegna fa tsy izy de mba amboary kely mba zavy kely lalagna mandeha fokotany ohatran'izao ohatra hoe commune Andapabe amin'ny faritra Sambava agny hoe lalagna mandeha fokotany Bikatseko ohatrany somary afahafa kely de mba tsy di koa monsieur le maire am'izay fotoagna zay tonga de hoe monsieur le maire mihitsy mitsanga tongotra mandeha midiry lalagna mila amboary marigny izy ty sady na tsy mila tenenigny aminazy fa zavatra efa andianany isanandro hitany tsara ity lalagna ty tsy mety ty fa mila amboary ary vola fampiala-tagnany ary ny tegna mahatsara an'ity koa avantaginazy koa zay ny resaka coopération décentralisée na hoe fizahavagna fijerena manokana le fiara-miasa avy any ivelany na avy eto an-toerana misy commune raiky zao ataoko commune raiky amin'ny faritra raiky ohatran'izao de managna izy olona mipetraka any ivelany managna olo avy amin'ny faritra io zanak'ampelezana mipetraka agny de mba mitady koa le zanak'ampelezana hoe fiara-miasa na amin'ny commune de raikitra ny fifanarana am'izay fotoana zay bon zay managna projet ohatran'izao amin'ny commune agny Madagasikara de tianay io zavatra io ho amboarina de mangataka fiara-miasa aminareo vaty raha vao manaiky igny tonga de any amin'ny district fo mavita manao taratasy rehetrarehetra le fifanarahana vita aviana fotony zay no alefa ty amin'ny central fa tsy ohatrany am'izao hoe tsy maintsy alefa ty ny fangatahana hoe fiara-miasa raha ohatra ka hitady fiara-miasa avy anivelany mahazo alalagna vatinao zay vao mandeha fa tsy ohatran'izay tsony fa aviagnanao mavita dikan'izay rehefa vita aviagna le fanarahana rehetra aty zany karazany hoe efa miandry fotsiny hoe ity ny zavatra tapaka de fa tsisy zavatra azony atao fa hoe magnaraka de magnara-maso an'igny amin'izay no ataon'le olom-boatendry de ny préfet sy ny district hoe ara-dalàna ve ny fomba fanaovana an'io fiara-miasa eo amin'ny commune io sa ohatrany ahoana sa tsy ara-dalàna
zay zany no zavatra agnisan'ny hoe avantageny ity raha vao tafapetraka za te fa tafaresaka amin'ny vanille igny impidianako indreo mandeha igny koa zao agnisan'ny avantage koa raha ty tafapetraka satria za zegny tegna le hoe tsindrona be ny foko ary tegna malahelo mahita ny situation ny vanille zavatra hoe tegna iaignany vahoaka amin'ny faritra zay mamokatra azy io vanille io fa magnino misy problème ny vanille misy problème ny vanille satria les décisions va tio izy ny teneniko teo fa ty raha tafapetraka eo dia anjara ny agny amin'ny faritry no mandrindra no makasiky ny vanille io olo mbo afidy agny amin'ny faritra manomboka amin'ny fokotany ny ben'ny tanàna ny gouvernoram-paritry de anjaran'ny regny olo regny miaraka amin'ny solom-bavambahoaka no mandrindra ny daty ny campagne vanille hoe amin'ny daty zao vaky ny campagne au sambava ohatra satria na mifaritra raiky ane tsy mitovy ny tompiotazana tokony apetraka ohatra hoe faritra sava teneniko zay io sambava tsy mitovy amin'ny voemara ny voemara tsy mitovy amin'ny andapa tsy mitovy amin'ny antala samy managna fotoagna tokony hoe anaovana tompiotazana io fa maninona décision milatsaka avaty ity no daty tapaka avaty tsy mety zay tsy mety fa raha tahita vokatra tsara atsika amin'io fitantanagna vanilo avelao ny faritry itantagna an'io avelao ny faritry mba tegna le hoe le faritry mamokatra azy no anao organisation makasika an'io na fagnomezagna agrément tsy tokony aty amin'ny centrale angataka agrément ny opérateur na ny exportateur fa agny au niveau ny région izy tokony manao an'io de anjaran'ny région manome agrément ho an'le olo anao exportateur ny vanille am'izay fotoagna zay mba moramora ny asa atao ary miteraka koa ty mba miteraka voka-tsoa mivantagna am'le pony amin'ny fotony izy satria mba samby agny zegny no mandamigny zavatra rehetra zay zany amin'ny ambangovangony agnisan'ny tombotsoa lehibe raha ohatra ka ty zavatra ty tafapetraka hito Madagasikara mba samby mandrindra ny zavatra zay hitany fa hampetipety ny fiainany sy ampanjary izy amin'ny raram-pirenena ny faritra 3 misy eto Madagasikara fa tsy hoe miandry avaty mifoy be itsony mazava tsara mihitsy n'izay nazanatra izy anefa maraparana ny fandarantsika inona ary ny ataontsika hoe vaolana hoentinareo zany manoloana nytia tolokevitra hoentiny parti politique gasy mitia ilay solution avy aminareo zany ahoana ihany koa no mety ho fomba afahatsika tonga hatramin'ity satria vao miresaka tsika hoe constitution zany tsy maintsy misy fitsapakevy-bahoaka aloha eto fa atsika tonga any amin'izany raha zao situation ny Madagasikara zao fantatrareo tsara tao mpifidianantsika io efa namoaka sosikevitra na daty aza ny CNI mbola tsy tsara ve tsika raha androany miresaka an'io tsara atao alohan'ny fifidianana ave le constitution satria raha ohatra ka ampiariny tia de midiky zany fa foana ho azy zany io fifidianana filoham-pirenena io satria lasa miainga avy any amin'ny fokotany ndray zay mety ho solution zay avy aminareo mihitsy lefatsika mihitsy angamba zay fanazavan'zay isano hitona anazy dahoary iya mangataka ray minitra kely fotsiny alohan'ny tena malaiko an'izay na Madagasikara makasika an'le tombotsoa teo am'izao mirongatra ny tsy fandriam-pahalemagna ny alatra zaza varira ny vakitragno sy ny tariny ny famonoagna olo mirongatra sy ny tariny rehefa tafapetraka zany tia satria fa mazava ny andraikitry ny filoham-pirenena io fandriam-pahalemagna io zany tegna imasoany kokoa fa ny projet de développement rehetra zany de agny amin'ny faritra daholy de ary amin'izao nefa tsy olombelogna ihany no mitentegna andro magnalagna fa na ny maty ampasagna azy mitentegna andro magnalagna satria fa mirongatra koa ny alatra tolampaty amin'izao hoe efa mirongatra zay tsy izy zany satria lasa misabaka andraikitra n'olo maro zany filoham-pirenena de amin'ity zany voafaritra tsara ny andraikiny de afa ny andraikitra ria de inoko fa tegna hipaka ifotony zany le fampandrosoana de makasika an'le hoe ahoana ny atao afa amin'ity resaka proposition ny état régional ity zay zany araka ny voalaza takeo efa namiagna daholo ny androm-panjakagna maro teto fa namaly moa tamin'izay ny fitondrana ankehitriny fa hoe any amin'ny 2030 vao ho tafapetraka eto Madagasikara ny resaka décentralisation io ane misy zavatra azo atao pazapa na de tsy tafapetraka izy jiaby raha ny fitondrana ankehitriny zany efa tsy managna eritreritra hoe anapetraka nyty
décentralisation ty agny amin'ny 2030 zany zareo vao resy lahatra hoe agnapetraka ny décentralisation misy na ny firenena sasany any ivelany mampiasa an'ity état régional ty 2 taona misy 4 taona misy 1 taona de tafapetraka le izy fa raha fitondrana ankehitriny zany mieritreritry fa any amin'ny 7 taona sa 1 taona vao tafapetraka vao apetraka ny état régional fa aminay zany zahay zany tsy manery ny fitondrana hoe ajanoa ny fifidianana fa andao atao ty constitution ty satria mbola tagny amin'ny 2022 zareo fa namiagna an'ity volavolan-dalam-panorenana ty fa matomba tsy nisy valiny izy hatram'izao tsy maresy lahatra anany zany fa iroso amin'ny fifidianana ny mameka de ny amin'ny Gasy zany ny volonté politique ihany afagna mametraka an'ity état régional ty zay zany tsy manery an'izaniza metraka an'izy ty fa ny ataonay de mampiely ny hevitra aloha hoe ho maro ny olom-pirenena ho resy lahatra fa tsy mahomby ho lalam-panorenana izay efa niaignatsika tao anatiny 10 taona lasa io 10 taona lasa ve tao anatina raha voaraisitsika mivatan-tegnan'olombelogno tao anatina aretigna marary de mbola ijanona amina fitsabogna le teo ihany fa mety miova docteur na miova système hafa zany ny fitsabona de aminay zany le fitsabona hafa eritreretinay de ty état régional ty zay mo atreto mbola tsy milaza hoe akafahefana zany vao afahagna mametraka an'ity zay mbola tsy ara fa zahay mihitsy zay tanora resy lahatra amin'ity zavatra ty mandresy lahatra andro magnalagna ny président Zafavoazan Louis zahay mihitsy ny mangataka anao président aloha anao ilatsika fa raha ny olo teo amin'ny fitondragna hatram'izay tsy managna eritreritra hoe ametraka an'ity satria ohatra ny fitondrana ankehitriny fa nilaza hoe amin'ny 2030 izy va ametraka ny constitution hoe resaka décentralisation ny vontenenina fa tsy resaka constitution régionale de ary matoa ny olona maro ny antoko politika nantsovagna hoe tonga zare miresaka ady seza fogna zany no voaresaka koa ahoana zay hoantsika ny fahefana ahoana anonganana ny filoham-pirenena ankehitriny de aka fahefana zany imasoa ny antoko politika maro ary zany tsy mahatonga ny antoko politika Gasy tsy de hitatsika amin'ireny tambazotra na antoko mpanohitra reny nenana tsy le fanoherina fa proposition na solution zany le tianay atao ka eto zany mba afagna magnapetraka an'ity constitution état régional ty afany vahoaka malagasy misitraka an'izay fizakantena arabola sy ara-pitantanagna zay de mangataka zany zay tanora zay resy lahatra hoe mangataka ny filohan'ny antoko politika Gasy Zafavoazan Louis zany mba ilatsaka amin'ny fifananana filoham-pirenena avakeo mba satria raha mahazo fahefana zany izy mazava ho azy fa tsy maintsy ametraka an'ity état régional ty fa ny fametrahana ananjy amin'izay moa avakeo tsy maintsy misy ny processus arahagna misy ny étape arahagna agnatin'izay de zay zany karazana hoe ahoana afagna mametraka an'ity état régional ty eto Madagasikara. Koa fitenenana ihany kely koa i Front National tanora Gasy raha mamonjy amin'izay le hoe solution hoentinareo izay ihany keo. Aloha ny teneniko solution misy zavatra tiako tenenina kely aloha satria matetika raha vao miresaka ty état régional ty ny olona na zay avy agnatin'ny antoko Gasy na plateforme état régional de ny ondoan'ny olona zany hoe ka tsy mety io fa misy problème foana amin'ny faritra sasany le misy toerana tsy manan-karena de tiako tenenina tsotra na io le toerana iverintsika tsy manan-karena raha vao ty tafapetraka eo izy no androso voalohany toy zay le toerana hitantsika fa manan-karena satria ny antony lasa fifaninanana le fampandrosoana misy eto Madagasikara tsisy faritra ny ekogisitra zany heto fa samby azakazaka ampandroso ny faritra misy azy zay aloha zavatra raiky zay ary ny problème ity zavatra ty satria raha vao miresaka faritra atsika matetika fangaron'ny olona faritra fivoantany sy faritra ny amin'ny sisiny ny anay eto zegny tsy faritra fivoantany na faritra ny amin'ny sisiny teny resahagna fa faritra 23 région de Madagasikara satria raha resaka hoe eto faritra Nalamanga ny atsika eto ane mba nisan'ny victime koa amin'ity resaka centralisme ty victime izy satria eto ny atantsika attaque betsaka indrindra le mamaky kiosque casse pointe reny miditra agnatin'ny casse pointe de mamono olona hoe ino ma zegny le dahalo maty eto ny atavantsika zegny eto ny atavantsika sinto mahery betsaka indrindra mandalovana lakely manaova volamena anao rabasorabatsara mba tonga an-tragno volamena anao igny eto koa no atantsika mpangataka betsaka indrindra amoron-dalagna
dia eto koa ahitavantsika koa problema resaka évacuation d'eau io canal io zay miteraka ino ma zany miteraka rano be anaka raha vao misy orana agnatin'ny ino ma zegny hoe 2 heures 3 heures de temps fotsiny eto Antananarivo efa maro ny toerana iva dibo-drano dikan'izay zany tsy olana any amin'ny faritra iray manontolo ty zavatra ty fa olany Madagasikara iray manontolo eto koa natavantsika fako betsaka indrindra koa be fako eto Antananarivo anaka maloto zay tanandeha alainao rehetrarehetra dia maloto daholo io zegny zavatra mila fantatra atsika fa problema iombonana ary zay zavatra teneniko te zegny endriky isehoany fahantragna eto Madagasikara ny problema koa zegny amintsika tanora indrindrandrindra amin'izao fotoana lazaigna hoe fa tanora ho avin'ity firenena fa tanora ho avin'ity firenena kanefa ny fahitavana izy maro amintsika tanora matora ampitsanganana anaka nafatra aty amin'ny vozogno zany ny rano mbola mitsangana efa izy mbola matory efa igny rano vao militra agnatin'ny lavakorinazy zay va taitra kely izy aiza za zegny dia efa misy misintona kely atsika ty nefa agnaty lavaka andao ivoaka amin'izay voaka fa maty ato atsika mbola tsy maty atsika fa mbola matory ka zay le mahatonga zay miteny hoe mifoaza atsika mifoaza satria ity zavatra ataonay ity dia tsy ho anay na ho an'ny Jour Gasy manokana fa ho an'ny Madagasikara iray manontolo ary ho an'ny taranaka fara mandimby zao potika ny alantsika 200 000 hectares isan-taogno no alan'ny Madagasikara potika amin'ny dortanety efa firy zao ny espèce endémique amin'ny resaka biby sisa tavela eto Madagasikara fa vitsikely zay gnisany nampiavaka atsika teo aloha fa am'izao tsy hita taratra ny fisenjefy manomboka tsisy efa maro mana efa tsisy tsony noho ny fitantanagna tsy mahomby zay misy teto Madagasikara ka zay mahatonga zahay mandroso vahaolagna ny vahaolagna rosonay dia ty état régionaly andao atsika hiaraka haneky fa io vahaolagna mahomby andeha apetraka atsika na amin'ny fomba na zay zavatra hitanao fa hoe mety afahagna metraka anazy raha vao hoe zavatra milamigny dia tongavanao ifampiresaka atsika ny sosikevitry jiaby avagna amintsika dia iresin'entagnandroa mba afahantsika hametraka ty zavatra ty fa raha voataraiky eto atsika afaka kelikely efa tsy matorintsony atsika fa io fatorintsika io dia hitariky fahafatesagna ho antsika dia mazava ho azy taranaka faramandimby ho foaty daholy fa tsy ahita lalakivoagna fa zao ora farany afahantsika mba mifoa am'izay mba hialagna amin'ilay zavatra tsy rariny sy zavatra tsy mety misy eto Madagasikara eny ary izy menada tapitra ny fotoanatsika kasitrako manokana ianareo nanakina sain'ny fandarana teto amin'ny l'invité du jour ny Real TV Madagasikara tamin'ity alina ity omeko fitenenana famaranana ianareo mety ho antso mety ho famotinana na mety hoe mba nisy zavatra nomaninareo kanefa tsy nanotaniko tao anatin'ny fandarana dia fotoana zany zao anatanteranareo anazy mesakika fitenena satria mivavy mofanaja teo zany ramatoa nirina soa Joelis Melda izay tanora moa ao anatin'izay kasimizay daholy tompoko ia amin'ny mamaragna ny fandarana tokoa moa tsikany ny afatra aloha dia mametraka afatra ho atsika vahoaka malagasy ty ankanavaka ndao tsika samy tonga saigna hijery ny raharam-pirenena hoe ino marina ny tegna fampandrosoana ho avy ty ny fifidianana aoka tsy mba le fomba ny fidianantsika le olona hatram'izay ntsony no ataotsikany fa mba anagna fijery vaovao tsikany anagna fomba vaovao hoe tegna hoe olona hitondra fampandrosoana amintsikany dia miantso koa za ho an'ny mpanao politika maro samihafa oangane mba hoaka zay ny fitiavan-tseza sy ny fitiavan-tegna sy ny tariny ary eto efa film efa nandeha daholo ny fanonganam-panjakana zay kasain'ny mpanao politika sasantsasiny atao fa tsy natatsika vahaolagna film efa nandeha teto amin'ny firenena ihany koa ny fanovana ministre mpikambana amin'ny gouvernementa fa tsy natana fahombiazana loatra zay zavatra zay ankehitriny moa tsika fitondrana farany zay misy atsika zao indimy nanova gouvernementa andrasantsika sahiana ny zava-baovao hoentinjareo amintsikany dia eto zany mangataka ny mpanao politika zany zay tanora mba hijery ny tegna tombontsoany vahoaka ka ho an'izay mpanao politika zay mieritreritra ilatsaka ka lany amin'ny
voaka-pifidianana eo a oaka le fampandrosoana ifotony no tegna jerevagna fa tsy ny fampandrosoana ty amin'ny fanjakana foibe ny ministre sy ny solombavam-bahoaka maro mandeha katikatra tsara mandeha tomobile V8 malaza nefa ny vahoaka ry nona lasa tsy mipaka ifotony zany le fampandrosoana fa raha tena fampandrosoana mipaka ifotony no tiatsika mpanao politika atao a ity état régional ity no hitanay vahaolagna satria ity a mbola mampiray atsika samy hafa itsika am'le fomba fagna mampandroso amin'ny resaka kolotsaigna na toe-karena fa kosa iray atsika ao anatin'ny lalam-panorenana iray atsika mamalagasy satria mbola constitution iray ihany mamaritra atsika aketo fa raha sanatrika tsy tafapetraka atsika ty constitution état régional ty amin'ny fotoana zay tsy fantatra mety misy zavatra hipoaka eto a ho avy ny état fédéral ipetraka aketo zao vao tafisara-bazina tanteraka atsika eto zany zay mbola tsy tara miantso ny volonté ny mpanao politika rehetra izay hiatrika fifidianana zay olany avakeo zany mba hijery marina ty rafitra tantanantsika ny firenena ty fa tsy mety tafavoaka atsika tao anatin'ny 10 taogna lasa zay a tokony mba ho tonga saigna atsika hoe omeo fahefana re vondrom-bahoaka any amin'ny faritra zao vao tsika miara-miantana fampandrosoana ny afatra afara de ho an'ny tanora ny tsika tanora matetika mora lasibatra ataon'olo fitaovagna politika fitaovagna amina zavatra ratsy a hoe ny tanora no avy ny firenena aza diogno fa ny pourcentage betsaka indrindra mpanao asa ratsy ange ny tanora satria tsy mahasetra izy tsy mahazo asa izy de lasa mivarilava lasa ry amin'ny zavatra criminel zany no iankamaroan'ny tanora daholo no agnatin'ny fanaovana ny asa ratsy regny ankamaroany de zany za de miantso ny tanora hoe andao tsika hiaraka andinika ny raharam-pirenena hoe ijery le tena tombontsoa atsikany a de hoe ijery koa izy ny olona afaka maritra anome an'izay tombontsoa atsika tanora izay de raha misy tanora mo agny ligna na tanora na ny mpanao politika ny olon'ny pirenena malagasy rehetra misy mo ny laharana na ny contact afatsika mifandray hoe raha malinanao ity zavatra nyresanay androany ty resaka constitution état régional ty proposition na solution izy ty afatsika mivoaka amin'ny tena fampandrosoana mipaka ny fotony de aza misalasala fa ho avy zay ho avy ny atoko politika gasmia anome fagnazavagna lavalava kokoa satria eto amin'ny fahita lavitra tahaka zao mokany manampetra ihany ny fotoana fa ny ankapobeny zany voaresaka teto fa ny antsipriany afaka ho resantsika am'izay lina mangataka zay zavatra zay de eto moa zany de mankasitrika atsika rehetra nagnaraka ny fandaharagna tany an-tokantragno na eto Madagasikara na any amin'ny faritra na any ampitan-dranomasina indrindra koa ianareo ato amin'ny Real TV anao mpanolotra Monsieur Gasikara sy ny lafiny teknika maro akato isoragna betsaka nampiatragno anay mankasitrika tompoko lahy mankatelina tompoko vavy isorantsika manokana ramatoa nirina soa Joelis Mbelda mitsika fitenenana ndray zao ramatoa mamonjy zay Front National ny tanora gasy mifankatina ny gasmi misaotra Monsieur Gasikara de mankasitrika atsika voaka malagasy koa zay nagnaraka tsy tapaka ty fandaharagna ty hitompamaranagna ma zegny ny afitra tegna apetraka de tsotra isany ambaratonga nisan'ny sokajiny ny afitra tiako apetraka eto manomboka any amin'ny filoam-pirenena andre matao filoha izavatra matetika filazanao tamin'ny propagande hoe ampio aho mba fahako manampy anareo efa nanampy anao ny voaka malagasy matoa no tafapetraka eo amin'ny toerana ninina filazan'ny olona hoe doublon zao zay tsy mahalala an'izay fa ny fantatra anay de hoe voaka malagasy ny fidy anao tonga eo amin'ny toerana anao tonga ny fotoagna zay angatanay valiny afitra zay nataonao hoe ampio aho mba fahako manampy anao de mangataka fanampiana aminao koa zay satria ty zavatra ty efa misy agnaminao mba jereo akaiky sao de mbala misy azo atao sao de hoe mbala misy azo atao ny agnampirimatira koa ohatran'izay efa tonga any aminareo koa ty zavatra ty ny ambaratonga rehetra ny institution maro isan-karazany ny assemblée nationale zay singianako manokana satria efa hitako mandehandeha hanoany amin'ny fahitalavitra hafa manao débat politique agny ny député sasany efa mivoa resaka hoe décentralisation tokony apetraka ny décentralisation effective eto Madagasikara fa ino afantsika mivoaka tegna tsy diso zay fa raha zay zavatra zay no tiantsika apetraka zay zavatra zay no tegna takintsika ty tompoko efa agnaminareo ty
dia karazagna hoe constitution proposition de constitution état régional efa agny amin'ny solombavambahoaka agny amin'ny bureau maharitry ny anteny miram-pirenena ty zavatra ty karaha zegny marigny tegna tiantsika tongavagna asio diniky ty io raha tsy diso za mety mbola hoisy session ordinaire mois de mai ho an'ny assemblée tonga de hoe mba tsy dio ty zavatra ty tsy dio akao sao de mba hazo dinihiny zay zany mahakasiky ny assemblée manokana de ny mpitondra fiangonana maro isan-karazany ny ray aman-dreny ara-drazagna ny tangalamena ny sojabe sy ny mpanjaka zay ataoko hoe loloavy ny tampony loha eto Madagasikara fa indrindrandrindra ianareo amin'ny FFKM anareo anisany mandray anjara mivantagna matetika rehefa misy ny raharam-pirenena mafana eto Madagasikara tegna miangavy re tompoko ampanajana ampitiavagna fa matanora zahay manahy mafy zahay amin'ny hoavinay manahy mafy zahay amin'ny hoaviny ty Madagasikara ty manahy mafy zahay amin'ny hoaviny taranaka faramandimby satria efa tsy letry iainana tsony ny zavatra misy am'izao fotoagna efa tsy tanteragna amintsika ino loatra ny zavatra misy eto Madagasikara fa tegna le hoe mafy ny manjony malagasy ka miangavana re tompoko ray aman-drenisa najegna mba ampio zahay tanora mba hanavitra nyty Gasikara ty mba ampio zahay ametraka atsika ty rafitra zay rafitra tegna hitondra fampandrosoagna mivantagna mipaka amin'ny vahoaka fa tsy fampandrosoagna zay veriny sasany hoe fampandrosoagna nefa tsy fampandrosoagna tonga agny fotony ka miangavy anareo zahay ray aman-drenisa najegna tegna le hoe mba dinio akaiky ty zavatra ty de miangavy koa za anareo diaspora rehetra any ivelany satria matonareo lasa miasa agny ivelany ny mahazava ho azy fa tsy fanjaireny Madagasikara fantrany malagasy mahatonga atsika lasa misintaka agny ivelany anareo ataoko hoe fa manamanagna ny toe-piainanareo mba tsaratsara agny angaviako manokana mba hanohona anay na de agny azy anareo ampio zahay ty Madagasikara mba afahantsika ametraka rafitry milamigny rafitry hitondra fampandrosoagna am'izay fotoagna zay mba tsy anareo nde hiasa agny ivelany fa ny agny ivelany hiasa eto Madagasikara zay ny lava zay ny ela magnantegna fa tonga agny amitsika ny afatra teny apetraka de magnentegna atsika jiaby mba samby hijery akaiky ary samby anao vendon-draharaha amin'ny hoavin'ny Madagasikara misaotra tompo mankasitraka manokana azy mianada isika niaraka tamintsika tamin'nyty alitya ny tatsy amin'ny akavy indrindra dia andriamato raha mamonjy soa Front national ny tanora gasy mifankatina ny gasimi zany kasirahany indrindra mankasitraka indrindra tompoka kasitra ny tato akaiky ny tato raha mato nirina so Joelis Melda izay tanora ihany koa mpikambana anatin'izay gasimi izay mankasitraka anao ihany koa tompoka mankasitraka tompoko isorana manokana antsika rehetra niaraka taminay tamin'ity alina ity ambavomomana ao anatin'izany tolokevitra maro samihafa ny tanjona moa dia ho an'ny firenena hiarantsika manana ity ka mipaka amintsika tsirairay avy sy verina fatandrify an'izany dindinika sy tafatafy zany fandarantsika mipetraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoka lasy tompo avy velomata Chanel Maison de Beauté, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Hilo à Missat. Azo antoka foana fa atsirona andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérateur ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur. Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary